alohan'izy raha komitsika ten'andriamanitra izy tsy havanatelo anankitelo manetsika amin'ny fanotonan'andriamanitra amin'ny fanatsika toe-po mametraka azy eo anoloana foana solaram-pamena ao amin'ny jaolina fahatelo ny andino faharoa zao ny voasoratra ozizy ny tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny apôstôly jaolina mpanompony amin'ny epistily zay soratany hoe nandriny fanazy ry malala ozy izy mangataka ho ambinina mba ho ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra anehanao tahaka izay nambinana fanahanao ihany. Ny fiarantsika amin'andriamanitra dia miseho amin'ny endrika anankiroa le izy. Voalohany ny fahafahantsika mamantatra ny Jesosy amin'ny mampamonjy azy zay le fiantohan'andriamanitra ny lanitra azontsika antoka fampandovany lanitra amin'ny alalan'ny fahalalantsika sy fiombonantsika amin'ny personne de Jésus na lay ahafantarantsika ny manokana amin'ny mpamonjy an Jesosy teto ambonin'ny tany. Faharoa ny fiantohan'andriamanitra ny fiainantsika maha-olombelonantsika amin'ny fahafenony amin'ny alalan'ny fandehanantsika amin'ny fahatakarana sy fahalalana ny prinsipan'andriamanitra. Zany mahatonga an'ilay hoe tsy tonga dia mety ny fiainana rehefa nandrain'i Jesosy ianao, satria ny fandraisanao an'i Jesosy vokatry ny fahalalanao azy amin'ny mampamonjy azy dia hiantoka fitsaranao anatinao fampandovany lanitra ianao. Fa ny zavatra rehetra amin'ny fitohizana amin'ny fiainana maha-kristiananao kosa dia misy fandraisana goavana be indrindra amin'ny alalan'ny fahalalanao prinsipan'andriamanitra. Prinsipan'andriamanitra ny amin'ny antom-pisinao eto ambonin'ny tany, ny amin'ny fiainanao eto ambonin'ny tany sy ny fiarahanao aminy. Ny firaisantsika amin'ny fahalalana ny amin'ny hoe mpamonjy Jesosy dia miantoka ny lanitra. Fa ny prinsipany kosa dia izay arahantsika sy ainantsika eto ambonin'ny tany dia manome antoka antsika ny fahafenon'ny fanambinana sy ny fahasoavana ahafahantsika misitraka ireo zavatra rehetra efa vitanao antsika eto ambonin'ny tany. Andriamanitra riavana dia tiantsika sady azo antoka tsara ranitra izay aloha voalohany dia sitraka Andriamanitra moatsika hifandray amin'ny fitahim-pahasoavany feno ny amin'ny antony nanaovany antsika olombelona eto ambonin'ny tany. Ary eto ndraiky moa dia milaza fa taratry ny fetezany ny any an-danitra amin'ny fiainam-panahintsika rehetra Jesosy ny tsara indrindra ny fahafahantsika misitraka ny tsara Andriamanitra rehetra ihany koa eto ambany masoandro amin'ity tany izay nanaovantsika ity. Zany mahatonga antsika indraindray variana mahita kristianina mindray an'i Jesosy manana tompo, Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana nefa miaina ao anatina karazana fampahoriana tsy mety mifarana eto ambonin'ny tany. Tsy dia mahafinaritra loatra miaina mitazana an'izany sy miaina an'izany amin'ny maha-kristianina. Ny antony dia tsotra, manana ny tompo izy ireo, mitoetra tsara ao am-poniny hoe rehefa hiala eto an-tany tsy dia dova lanitra mandrakizay. Saingy izao diso ny prinsipan'Andriamanitra izy na tokony hisitraka eto an-tany aza dia lasa ohatry hoe miaina ao anaty fampahoriana foana manam-pahatonga azy any an-danitra. Tadidio i Abrahama dia nandova lanitra nefa i Abrahama mpanjaty be indrindra. Lazarosy matra koa tena tratran'i Abrahama rehefa maty kanefa teto an-tany izy dia niaina tao anatina fampahoriana. Ny fanantsika ny Jesosy eo amin'ny fiainana araka izany dia miantoka antsika, miantoka ho antsika ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Fa ny famonjena eto an-tany dia tadidio misy prinsipa takian'Andriamanitra ananana ahafahanao misitraka no fahatsarana rehetra, ikokanao ny fahatsarana rehetra izay ao an-danitra nataony eo Kristy Jesosy ho antsika. Mety manana an'i Jesosy ianao mandova sy manana fiainana mandrakizay kanefa victime amina fahafatesana tanora ohatra, tsy filaminana ara-piainam-pianakaviana, korotana sy fahantrana. Manana an'i Jesosy eo am-ponao kanefa ny asanao tsy mandroso, tsy tena mandeha araka ny tokony izy sy mivelatra tsara ny zavatra rehetra izay ataonao. Ny antony satria miolona teo amin'ny fifandraisanao aminy ianao amin'ny mampamonjy azy, fa tsy mety nisokatra mihitsy ny ao anatinao alala ny prinsipe ahatonganao ho tahina sy ao fampany eto ambonin'ny tany miaraka amin'ny tsy maleteka.
mila miainga avy amin'ny fahalalantsika ny maizy azy an Jesosy ary mandroso ihany koa amin'ny fizorantsika amin'ny fahatakarana sy révélation principe an'Andriamanitra atonga anao sady mpandovana lanitra ianao mandrakizay any manana fiainana mandrakizay any no manana fiainana azo antoka ihany koa fa tsy maintsy ahomby eto ambony tany maolona mpamonjy an Jesosy sady Andriamanitra mpamonjy azy dia manome antoka antsika ny lanitra mandrakizay izy ny principe any kosa anomentsika antoka ho amin'ny fanambinana rehetra ilayntsika eto ambony tany misy olona indray rehefa mahavoafeny io principe io tena voafeny tanteraka ilay principe ka rehefa tsy manome lanitra izy fifandraisany sy mifiraisany amin'ny Jesosy izay anome azy antoka ny lanitra dia zao no mitranga ahomby sy ambinina be eto ambony tany izy fa very fiainana mandrakizay satria tsy nahazo na famonjena ka ireo zavatra anankiroa ireo tsy misy hoe ny anankiray avosonao dia ny anankiray ekenao ny anankiray lavinao dia ny anankiray ekenao marina fa manana fahatsapana-tsika hoe ny tena important indrindra ny zava-dehibe indrindra eto ambony tany dia ny fahafahantsika kristianina izay manana antoka kristianina rery avana ny manana antoka ny fiainana orian'ny fahafatesana satria ireo Andriamanitra hafa rehetra tompon'ny olona ny religion sy fomafomam-pivavahana dia tsy misy laza sy nanome antoka ny mpanaradia azy izay mino azy fa rehefa hiala eto dia elo lalana azy ny Andriamanitra kristianina rery ny mananjara Jesosy rery no teny hoe tsy misy lalana makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako za reny Jesosy ny lalana famarinana ary fiainana ary Jesosy koa teny zao lazay Jesosy nambarany tsara minoana Andriamanitra ary minoa koa voatrany raiky izy misy toerana maro azy izany dia malaza taminareo fa raha ndia hiala eto aminareo dia namoatra fitoerana manareo ary any amin'izay toerana fitoeranareo koa dikan'izay rassuré ny olona ilozany fa tsy hoe hoaizy izy na tsy hita-tapoka ka ny kristianina dia manana antoka fiainana mandrakizay ny zavatra lara-pameno amin'ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia miazo io fiainana io zay mahatonga ny apôstôly Paoly laza azono ny fiainana mandrakizay azono ny famonjena tsika totany mila miazo na famonjena ianao eny an-dala mpanompoana an'Andriamanitra dikan'izay tsy azontsika lasena sy atao tsinitsinina mihitsy ny fananantsika an'izany arena sarobidy zany hoe ianao malagasy kristianina atao manana fiainana mandrakizay ary rehefa miala teratrizay dia andova lanitra mandrakizay tsy maharetina fa zavatra anankiray tena faharoko ilainao mahalala zany dia zao tsy nataon'Andriamanitra tonga nofo eto ambony tany ianao raha iaina mifampahoriana koa eto amin'ity tany fandalovany ity dia ampahery anao andro andriariva fa ny tsara indrindreto dia natao anao dia ampahery anao aza andro andriariva fa ny tsara indrindreto dia natao anao natao salama sy aminina amin'ny zavatra rehetra ianao no sisy tena Andriamanitra alleluia ka tsika mila manamafiorina tsara ny fiomonantsika amin'Andriamanitra ho amin'ny antoka andovantsika fiainana mandrakizay ahafahantsika miaina sy mandeha tsara ao anatin'io principe io ahitantsika fanambinana ahitantsika fahatsarana ahitantsika fiadanana ahitantsika fahasambarana amin'ny antoky mpandalovantsika eto ambony tany misy antopisina riavana misy tanjo-pisina matonaton'Andriamanitra eto ambony tany ianao Andriamanitra tsy mizatavan'olona Andriamanitra kosa mijery principe an'izy hoe ny olona izay mizotra araka an'izay principe napetrany eto ambony tany zay principeny miantoka ny fanambinana eto an-tany principeny miantoka ny fangoniana sy ny tombontsoa rehetra amin'ny zavatra rehetra nataony ho anao zay efa vitan'i Jesosy roa arivo taona lasaka nataonao Israely eto ambony tany androany tsisy nininona mitrangy ao amin'ny fiainanao androany vao hiteny an'izany tsisy nininona mitrangy ao amin'ny fiainanao ka tsy eo ambany contrôle ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika amen tsisy nininona tokony ampitahotra anao ninonino maniantoka anao fa azo atao io alleluia zany mahatonga Jesosy nyteny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao am-baiboly misy principe tsy miova mihitsatra ny ampiandohana ary mandraka androany dia mbola hita foana na ny amin'ny testamenta taloha na testamenta vaovao na ny testamenta ho avy dia io foana rehefa mijery an'Andriamanitra ianao dia io tena tonga dia tsy mitifo mihitsy tsisy hoe fanekena taloha na fanekena vaovao tsisy hidirana fa zao principe aleresantsika atsaka le tana zevatria tsisy hidirana hoe fanekena taloha fanekena vaovao testamenta taloha testamenta vaovao fa hita foana zany eo am-pon'Andriamanitra
ary io rehefa tena omenao tsy mahazaka ny seza fiandrianan'Andriamanitra fa tsy maintsy midina izy mijery anao tsy maintsy io leo zaraika anao ny rivo. Alleluia. Voalohany Andriamanitra dia mitady olona araka ny foky. Asan'ny apôstôly tonga telo ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo. Rehefa niary solo izy dia nandeha mitady olona ao Andriamanitra dia olona araka ny foko. Ery ty teny tiany dia tehirizy oamponao manampiavana tompo. Ny fahombiazantsika tsara avy rehetra eto ambony tany sy ny ampisongadina antsika amin'ny fanompontsika izay zavatra rehetra ataontsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ao amin'ny fiainantsika andavanandro dia azo refesina ny hoe atraiza ny dingana ahafahanao mamaly ny etaentan'Andriamanitra. Etaentan'Andriamanitra mombanao. Ianao mangetaeta mba ho valian'Andriamanitra. Fa misy karazana etaeta ho ampon'Andriamanitra, programan'Andriamanitra ho anao. Rehefa voavalinao izay etaentan'Andriamanitra ho anao izay dia ho amorainao anao ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra no izay irinao azy. Zavatra takian'Andriamanitra io fa le fanehotoetra misarika ny fifatoana tsy ahita olo-kafa tsony ezo eto ambony tany fianao rery. Ohatra hoe tsy solo eto ambony tany fianao rery no eto ambony tany. Mila vitantsika no tonga ho isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra fa miala amin'ireo maro anisa mpitady an'Andriamanitra. Mila vitantsika no tonga isan'ny olona tadiavin'Andriamanitra fa miala tsy ho isan'ireo maro anisa tady an'Andriamanitra. Alleluia. Averiko indray ny ankabeazan'ny olona rehetra eto ambony tany dia mitady an'Andriamanitra daholo. Fa vitsy tena vitsy ny olona manaiky izotra amin'ny karazam-piainana tadiavin'Andriamanitra. Jereo tsara tantaram-piainan'olona anankiray tao anaty baiboly, Elia mpaminany no anarany. Nametraka an'Andriamanitra voalohany io lehilahy io teo amin'ny fiainany. Olona oatra izy sotranao ihany. Jakoba dia nilaza fa vokatry ny exploit trop loatra supernaturel niainany Elia dia ny olona misaina fa tsy olombelona izy. Satria nation ariary teo amin'ny fiainan'ny Elia zany hoe Andriamanitra mamaly amin'ny fanotolona mivantana zany. Fa valatsaka tonga dia voavaly Elia. Toy sy Jakoba, nahitsy Jakoba izay. Elia misy olona oatra sotranao ihany, manasofina roa maso oro ray vava ray. Fa zao nampiavaka azy na ero vavaka izy. Dia zao voalaza ato inona nampiavaka nyity lehilahy ty tao amina firenena anankiray izy atao hoe Israely izay nanan'Andriamanitra atao hoe Jehovah Andriamanitra sady Andriamanitsika koa. Amen. Dia io Andriamanitra Israely io nilan'ny Israely fa nanompo any Balapeory, nanompo sampy Iahaba mpanjaka ny Israely. Nafana fony Elia tia merina ny Jehova eo aloha. Tsy mahaliadiaka ao an'Andriamanitra. Izy tonga saina hoe ninona fepetra takiny zany eto amin'ny tany Israely tsy maintsy miverina amin'ny seza fiandrianana Jehova Andriamanitra ary akohaka amin'ny firenena rehetra tsy mahaliadiaka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Sary-piaro Elia tsy atakaliko ambaly zany Jehova ary zay velako eto amin'ny firenena Israely. Izy Andriamanitra hafa anapaka ny Israely olo Jehova. Manomboka tany amin'ny andron'ny Abrahama raintsika, Isaka sy Jakoba mandrak'androany ny Andriamanitra n'Israely ny tena Andriamanitra. Dia ozy izy Elia tsy atorina ankina mandra-panao an'i Jerosalema mafy olona. Lasa izy joro sady atrika mpanjaka. Alleluia. Mba hametrahana ho amin'ny tanjona hametrahana n'Andriamanitra eo anoloan'ny fireneny tsy marety eka. Alleluia. Jereo tsara mpanjaka voalohany tokony tsy viny folo ny sekret tao am-pony. Ayayayaya. Zao ny zavatra nitranga ny andininy fahafolo dia dingantsika ny andininy faharoambin'ny folo. Dia hoy izy nafana dia nafana foko noho ny fitiavako an'i Jehova. Jehova Andriamanitra ny maro fa ny zanak'Israely nahafony fanekenao ny altaranao ny ravany ny mpaminanao ny vonony tamin'ny sabatra ary sady zao reny ihany ny sisa nefa mbola mitady afaty any aiko koa izy andininy faharoambin'ny folo navery indray. Ary manarakaraka ny rontany misy hafa dia zao dia mbola tendra izy
za dia za rery sisa ozy izy mpaminaninao mbola naverina hoe za ozy izy tena mafana dia mafana tsy mijanona ny hafanam-polo mitanisa zany elisa hoe tsy hoe réaction normale la izy tsy hoe tsika zay nataony Eli dia tokoa manao an'izay lalàna ny anaran'izay ny Eli tonga dia fitiavana ny naniraka azy tena reny mihitsy hoe vesaka tamam-polona izy tena manana fitiavana n'Andriamanitra be mihitsy izy ka teto ny zavatra voalohany nahatonga ny Eli niavaka tamin'ny olona rehetra nisitraka fantonana nanana fo mihoatra ho an'Andriamanitra noho ny olona rehetra izy nampiasa ny fony sy ny fahasampiana izy apanjaka ny fanjakana apanjaka ny sitrapon'Andriamanitra ho ny fanjakana Israely tsy hoe tombontsoa ny ankonana ho amin'ny firenena sy ny olona rehetra tao amin'Israely ametaka ny Jehovah-Andriamanitra eo amin'ny laharana voalohany zareo fa ny fanontron'Andriamanitra mijery ny Eli mpaminany ka nakasitraka azy vakeo fa tsy niaina tamin'ny lalany nofo rehetra Eli rehefa niaina teto tany izy tsy voatery ho fahafatesana ny lalana niavaka izy satria tsy nandalo fahafatesana nampiakarin'Andriamanitra velona alkaleza avy any an-danitra noho ny rahan'Andriamanitra haka azy ary masiny Elisa mihitsy nahita ny akarany alleloia anjaka faharotoko faharoandimy faraka ambin'ny folo baiboly dia milaza n'izany tsy hoe rehefa tian'Andriamanitra ny olona dia tsy mandalo fanoherana misy ny fanoherana misy ny aba manohatra misy ny Jezebela mampitahotra fa na dia misy aza ny mafietrena dia azo amiko amin'ny fandresena rehefa eo Andriamanitra manotra hitanao ny prinsipan'Andriamanitra nomeny Eli ara-potoana dia zay no natonga ny Eli tsy tary ny fanotronan'Andriamanitra titoti dao tsika hijery ny fidiran'ny lanitra misehatra mivantana eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fanirahan'Andriamanitra ny anjely nyhetsika Andriamanitra rehetra izay hita hatramin'izay baiboly dia milaza Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay zay nataony hatramin'izay vita any androany manome toky anao fa tsisy mimila zao atao contrôlen'Andriamanitra alleluia zoreto raha ny alahan'Andriamanitra marina ka namiraka izy ndontsika araka ny meny fotsika iaino anatin'ny principe io fa matoko sy marina zay nifidy atsika ary izy tsy miova mandrakizay fa mitoetra ny saza fiandianana izy ary nofo rehetra ahita ny eny sy ny fahefany fa velona Jesosy ary miambonahatra mandrakizay ndontsika fiatany famineo azy alleluia alleluia fangazany azy jerinareo tsara nametraka ny Jehovah Andriamanitra nametraka ny Jesosy Kristy tompo eo amin'ny lahara-pamenako eo amin'ny toerany fiekofana tsy azo atakana sadraka mesaka sy abedinako rehefa Jesosy nametraka n'Andriamanitra voalohany izy fa tsy nanankekohaka tamin'ny sarolona volamena natsanga ny Nebokadnezara dia zao ny zavatra mitranga tsisy mialamany izany fa Nebokadnezara koa tsy maintsy isisika ho amin'ny voninahitra ny fireneny Daniela toko fahatelo manomboka amin'ny dimy faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahatelopolo raha vakitsika ny fahamanindry zareo taona dia zao zavatra mitranga misy olona telo lahy tsy mety mekohaka amin'ny sarolona volamena natsangana ry mpanjaka noho izany tokony hiarany lalàna ireo atsipy anaty laforo fanany Epito dia mivoky Nebokadnezara no niara-nina nanontany izy telo rahalahy fanareo zany tsy amin'ny voninahitry n'Andriamanitra izay natsangako amin'ny sarolona natsangana fa manomboka izao nareo dia ho alefa any anaty laforo afanaina Epito dia izy izy telo lahy zareo tsara valitenina tsy misy antony tokony anontanianao anay amin'izany zavatra zany dia teny zany izy hoe raha ny amin'izany hoe fiakofana amin'ny sarolona volamena zany tsisy ninona azo atao fa ny Andriamanitra izay vavanay ro mahavonjy anay amin'io izy raha ho ataony zany vakeo tsara mahavonjy anay amin'io izy izy fa na dia tsy zany azy dikan'izay very sy raraka ny foroany zany hoe teo izy ohatran'ny mino be tampoka ny Andriamanitra izay vavanay dia mahavonjy anay laforme metrafa dia faharoa na tsy zany azy dikan'izay raraka ny foroany fa zao fijorony tsy niova atsapazo zay raha tsipy azay fikadiny eo fikadiny fa zavatra azona iantoka dia zao zay tsy ekohaka amin'ny sarolona volamena io ka anakalo an'io eo amin'ilay toerana ilay Andriamanitra tena mendriky nikofana fantatray fa zay ametraka azy olanana voalohany amin'ny fijoronay mandrakizay amen alleluia zereo zavatra mitranga nitsena ny fanotronona tao anaty laforo izy sady tsy may tsy nisy ny karaikona ny singamorony sy ny lamana
zay teny akodiny rehetra intacte tsara daholo. Tena tsy hoe nino izy telo lafa njoro izy tsy anakikohaka amin'ny sarona volamena ka sanatria nao an'Andriamanitra ho larana faharoa dia le sarona volamena indray ny akofa no solony fiakofany amin'Andriamanitra. Non, manolotra ny tenany izy ao amin'ny altara ohatra nataony Isaaka sy Petera nitsoraka tany anaty rano. Isaaka tonga dia nanolotra ny tenany fatorana teo ambony altara, fa Sadraka Mesaka sy Abednego tonga dia nanolotra ny ferany ao anaty laforo noho ny fijoroany amin'Andriamanitra. Zareo fa nitsenain'i Jesosy izy tao anaty laforo. Nebukadnezar tsy tonga dia anankiray ireo zanak'Andriamanitra nitsena azy tao. Tsenain'i Jesosy tao anaty laforo fa tsy navelany rery satria nanome toe-po nanaiky zay le principe. Raha vomenao le toe-po manaiky tsy tafatoetra any an-danitra zany Andriamanitra fa mitsenanao any amin'izay toerana heverinao fa tsy vitan'izy idirana izy. Ary efa mifanotronana any ao tsy hoe akory ny afo tsy mamaitsony fa ny herin'ny afo mihitsy tonga dia foana satria misy lalàna ny natiora tonga dia voain'Andriamanitra. Zay mampifehy zavatra rehetra azy. Ao amin'ny fanotronany reny Andriamanitra no mifehy lalàna ny natiora hita maso amin'ny fiarahany amin'ny olombelona zay voageja ny lalàna ny natiora hita maso eto ambonin'ny tany. Zany na tonga lalàna ny rano tosika Archimède sy gravité tsy afaka nitelona amin'ny Petera teny ambony rano satria foanan'Andriamanitra tamin'ny fotoana joroan'ny Petera. Ho an'ny Petera manokana mifiletera any anaty rano sitraka. Zany mahatonga ny herin'ny afo tsy manam-pahefana amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tsy hoe tsy tao anaty afo izy, tsy hoe tsy teny ambony rano Petera, fa zao rehefa eo ny fanotronan'Andriamanitra zao mahazo misetrasetra satana arak'izay ty fa zavatra azo antoka dia zao ngotan'Andriamanitra fotsiny ny hery dia ohatra hoe silevaza gloire. Amen. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza ny apôstôly Paoly dia milaza Kristy ao anatsika fanantenana ny amin'ny voninahitra. Misy dinga amin'ny voninahitra tiana Andriamanitra izay ho fanotronana amin'ny titony ity ary azoko antoka fa rehefa apetraka ao laram-pahamehan'Andriamanitra amaly anao zany any anaratra. Somary teraka ao an'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Nanaika an'Andriamanitra zavatra nataon'izy telo mirahalahy tsy menatra hijoro an'Andriamanitra nanikotra ny ainy azy satria malala an'Andriamanitra izy ireo. Teto no nahitako ho an'ny tsirairay avy zay tonga eto mety misedra lalovanao mizakotra mampatahotra renao na ara-pahasalamana na amin'ny olona mitrango olana mitrango ny fiainanao amin'ny ankapobeny. Fa za teteny aminao tsy sakana mitrango eto ambonin'ny tany ka tsy efa vita meloa ny valy. Raha izay faharoa relaxa tsara tena manana fahatonina fa tsy maintsy ireo voninany Andriamanitra. Fahatelo tsy ny afo tsy nandringana na nandevo fa tsy manan-kery zany rehefa eo fanotronan'Andriamanitra ka mihetsika. Eo le principe an'Andriamanitra miaina le izy ianao zay fotsiny ataovy azo antoka hoe miaina le izy ianao ao anatin'le izy ianao fa tsisy ninona tokony atahorana akoatran'izay. Fa zao le izy misy fitaovana tia ny devoly ampiasay ty zavatra anankiray ty mila evitenao dia fantatro fa hiasa mahery ao fiainanao Andriamanitra. Mila fantatsika tsara fa ny devoly dia mampiasa fahotana ota ho fantso ho amin'ny tanjona ampidirana tahotra mampiditra tahotra izy. Rehefa tafiditra anatinao fa nanao tahotra dia afaka mandrava fonao amin'izay devoly mandrava tsy mampitoetra anao amin'ny fiombonana sy fahatokinan'Andriamanitra amin'izay izy. Zany hoe ataony zay ampisaraka anao amin'Andriamanitra amin'ny fiombona-pahatokiana aminy amin'ny tena ny fonao ao anatin'ny tahotra. Ny tahotra nefa tsy mety mitoetra ao anatin'ny olona tsy misy fahotana. Zay ny antony nahatongavan'i Jesosy nandresy ny ota mba hatonga anao fahamarinan'Andriamanitra. Fa ny anankiray faharoa tena ngeza be mianao tsara ve nareo? Ny anankiray faharoa tena ngeza be dia zao rehefa resin'i Jesosy ny ota dia manana tsika fanantenana famelan-keloka ho aminy. Zay no zavatra sarobidy zay. Rehefa miverina ao amin'ny tompo ianao ka no hamarininy tamin'ny rano dia mila mitoetra ianao sy mamoaka an'le fanamarinan'Andriamanitra mamaim-pony avoakanao ho tonga fiainam-pahamarinana iainanao andavanandro. Tenanao izy
zao fipetraka ilay izy rehefa manjaka ao anatin'ny olona anankiray tahotra dia raviny fonon'ilay olona tsy manantoka ntsony ilay olona hoe eo Andriamanitra ary manotrona azy na jerentsika eny aminao laforo ohatra dia tadidio eno ty teniko te raha laforona fanaina impito ara tsy manan-kery tamin'izy telo amin'ny rahalahy inona ny zavatra hoentinao androany arivo trangalalovanao eo amin'ny fiainana ny tena enjana mafy no zavatra natrena sadraka sy misaka sapedina go tsy lay aretina no manan-kery andringananao fa ny problemanao matahotra ianao tsisy olana mafy eto androany arivo tsisy tranga mampivarahotsa reto androany arivo fa miangavy ianao androany lavo mitahotra aza mifararenitra fa ho contrôlen'Andriamanitra tanteraka alleluia zany mahatonga Joba zao lazay Joba toko fatelo andimy fadimy amby roapolo misy olona voata eto androany amen Joba toko fatelo Joba fahatelo ny andimy fadimy amby roapolo zao ny voasoratra ao fa zay atahorako ny mahazo ahy zay ko vitako ny manjo ahy hitanareo tsy hoe lay problemako ny mafy loatra fa zay atahorako tsy natao anakery aminao reo karazana fanoherina rehetra misy eto amboniny tany avy any amin'ny elona ray ahy raha vita aloha fosiny manariva mandany fanasany tahotra dia tonga dia azo antoka fa eo position'ny olona afaka misitraka victoire makamy victoire mafanesena makamy fanesena reo karazan'olana avy any amin'ny elo mitambatra lefa ny satana dia efa voaozona mialoha amin'ny fotoana mipoirany voaozona mialoha ozy izy Jesosy tsy atao kombinina aminareo reny Luka toko fafolo andimy fasambin'ny folo ka hatrany andimy faharoapolo efa mempifahefannareo anitsaka mainy ka mbany menarana mba nirehitra zay nanano fahavalo dia ozy Jesosy maintsy antsika zanany tsisy ampalinanareo akory reny Jesosy miteny zany fa tsy zany fa tsy tsara Luka toko fafolo andimy fasambin'ny folo ka hatrany andimy faharoapolo dia ozy izy ary amin'izany aza farany ianareo fa manaky anareo ny fanahy fa nimo izy fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo Isaïe 54:17 Jesosy miteny fa ny fiadina rehetra voaforona amelezana anao dia tsisy ambiny zany hoe meloha amin'ny fotoana amorona anazy mbola manefy mpanefy enana dia ny anaran'ilay izy eny amin'ny tapiana ny varavaratrano dia hoe tsy tonga ty amena tsy marety alleluia alleluia zany mahatonga ny sadraka sy pesaka sy apedana go na tsy peo anaty laforo tsy anakery aminy hafa satria amin'ny fotoana isehoan'Andriamanitra amin'ny fanotronany nyesy ny fahefan'le fandringanana mihitsy ny absent na ohatra ny hoe mamono lolo mody miredareda be ara ny hafa ohatra ny hoe liona dia tonga dia anaikitra anao nefa banga tsy mareteka ozy izy tamin'ny Petera ianao mivato eo ambony vato lampo io na oroko ny fiangonako tsy kesenao ary zao vavady ny fiainatsika tsy aresy an'io zany manakizany iza no teny an'izany iza no teny an'izany iza ny atokiso anao zay lazain'i Jesosy sa zay feo rehetra akoatrany zay lazain'i Jesosy atsakany an-tanan'ny olona zay mizo zay lazain'i Jesosy rehetra tena mifony a ambarako fa rentanina misangany reny zay lazain'Andriamanitra ihany ny dranga ho fiainanao alleluia so ny problema nitahatra dia teraka avy amin'ny fandraisanao andraikitra ny amin'izay anjaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy tokony ho raisinao ohatra ho Jesosy aza manahy ianao manahy zaro ianareo ianao mbola te hiahatena fa maninona ny ahatena ianao matahotra ny tsy aomby matahotra ny ahiliky matahotra ny tsy ahita fity matahotra ny ahandra sy ho lava tahotra fahafatesana tahotra ny fahaverezana reo rehetrareo rehefa akapoka kajiniana amin'ny baiboly zavatra efa vita dolo ady efa niresen'i Jesosy ro rivotoana masadolo reo ka tsisy tokony atahorana rehefa tena vakina amin'ny baiboly zany hoe ianao mandray zay tsy tokony ho raisinao fa ndraiky efa niraisin'Andriamanitra ary efa nampandresena anao nefa mbola iverenanao dia zay no mahatonga anao sahirana miaina ao anaty tahotra satria tsy mizotra araka amin'ny volontén'Andriamanitra ny vision anao vision diso mitondranao fiainanao
zay mahatonga amin'ny tompony teny hoe verena ianao zay le zanakadala le zanakadala zanaky ny rainy fa mivendivendy any amin'ny toerana tsy tokony alehany fa tokony hitoetra ao an-trano ndray raha tonga zay izy ao an-trano ndraiky misy aira misy ao an-trano ndraiky izy misy toerana maro misy zavatra be dia be ao an-trano ndraiky fa mody any amin'ny ray koa valy-manaka men'andriamanitra ny zaza ventsiventsy miaina ao anaty tahotra satria tsy mahafantatra ny tokony ianana sy niarena ny tokony hisotrahany ao Kristy dia zao roviny ianao voahody zay fiso voafahany Jesosy ireo Romanina toko 7:5 ina lazay tompo amin'ny Romanina toko 7:5 zay mahalala halleloia zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy nandray ny fanaham-panadevozana ao amin'ny tahotra indray nareo fa nandray ny fanahy zanaka natsangana zay niantsoina hoe abalay fa tsy fanaham-fanadevozana ny ao anatinao ho amin'ny tahotra fa fanahy zanaka natsangana dikan'izay misy fanamasona ao anatinao amen Timothée faharoa baiboly tena miteny mazava tsara fa misy zavatra napetraka Andriamanitra ao Andriamanitra tsy mitaky zavatra tsisy zany fa Andriamanitra te amerina anao amin'ilay position ny olona afaka misitraka ny tsara lavitra amin'izay za zao mahita anao rehefa misy miracle vaky eto androany ary parasaka eto fanasarana alleluia ozy izy tsy nomen'Andriamanitra fanahy ositsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahorona tena fanahy mahery nomeny antsika fa tsy fanahy osy alleluia ny Hébreux 4:7 tahotahotra sy karazany rehetrarehetra mifangaro any amin'izay misy azy any zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy koa satria manana nofo mandrany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra mandany ny fiainana sy mandany andro amin'ny fanadevozana no tahotra ny fahafatesana ozy Andriamanitra aza mandany fotoana amin'ny tahotra tsony fa zavatra rehetra efa vita zay efa maty nandesiny fahafatesana mba vahako mampandesy ianao amin'ny hery fahafatesana sy anapahefana amin'ny maty anangalazy halleluia ka izy mahavonjy ny olona rehetra amin'ny tahotra fahafatesana satria izy nandresy ny hery ny fahafatesana izy anao anarana Jesosy halleluia ka zavatra ilaina amintsika dia ny fiainantsika ny aina ny fifaliany famonjena miompona tsara sy mijoro azy mampitoetra azy ho voalohany mandrakarivo amin'ny fiainantsika fa tsy miasa saina mazy olona nefa voavahan Jesosy teo amin'ny azo fijalia 2 taona lasa ka niterenany hoe vita tsy iverenany zany alleluia fatokava-tsaintsika androany anova zavatra be dia be raha pitso amin'ny fiainantsika amin'ny fahatelo jereo Daniel ny toe-panany Daniel sy ny toe-pony tsy misy olona nampanjaka na firenena ny kondoka avita mpisaraka azy tamin'Andriamanitra zany ka ndrava ny fivavahany amin'Andriamanitra zany olona tsara plasy izy tsara toerana tao Babilôna ary anisan'ny olon-kendry mbola parmi an'ilay olon-kendry ambonin'ny olon-kendry sy mifeny rehetra tao Babilôna mba tsy tenako izy number 1 amen satsy amen zao zavatra hita nahita fahamarinana azo nampiasaina tao Daniel Andriamanitra novana firenena avy amina fijoron'olona anankiray amin'ny fahamarinana tsy hoe kohaka amin'Andriamanikafa na hivavaka amin'Andriamanikafa fa zay vavaka ka manokatra ny varavarany trano ndray mivavaka amin'Andriamanikafa ankoatra ny Andriamanitra Darius sy ny sariny Darius dia atsipy natavaka ny liona le izy fotsy ny moto miova laforo lavaky ny liona fa ny objectif raha ihany fahafatesana le fanahy responsable zany izy devoly raha vakitsika ny Daniel toko fahinandimy farokatra na dimy fatelopolo ny tantarany Daniel tsy sorena kory izy tsy mitabataba tsy nanamarina ny tenany jereo nanaiky amin'ny fomba tsotra izy rehefa ketika ireo olona rehetra zay tsy tia azy hoe aloha ataontsika ohatr'izao dia hovaintsika ny lalàna dia nanamboatra tao zareo nanamboatra lalàna amelezana ny Daniel ny fahatsolontsainy devoly amin'ny fahatondrenana dia tsy mihoatra ny fahefana sy fanapahana eo ampanapaka ny tany fa tsy afaka hikasika izy ny fanapaham-panapaka ny lanitra zay moa tonga miteny aminao aza manambany tena eo amin'izay toerana nandren'Andriamanitra nao tambonin'ny tany mety misaina ianao hoe zany efa mpamafatokontany zay miasako ahoana moa no fahako mifankahita amina olona mbonjy zay mifea ao anatina société na ao anatina fiarahamonina na ao anatina fiaramiasa anankiray
Teteny aminao a ny fifezany lehibenao anao eto amboniny tany dia ny asa azony eny andrenanao ihany fa tsy afaka mifezy ny fahamarinana misy ao miady fanana tsy voafenao ara-panahy dingana mazanak'Andriamanitra antsika sy ny raisantsika amin'Andriamanitra tsisy ifandraisany amin'ny toerana misy antsika eto amboniny tany nako mavomavo kely aza ny fitretanao ny tenanao sarobidiny lavitra eo mason'Andriamanitra mombanao ray manontolo ianao le olona anankiray tsy verina indrotso amin'le kopy vitan'Andriamanitra iny tsy afa-tsy ianao ihany amen na misy kampana raha misy mampiavaka anao tika zay Andriamanitra tsy lany firinina zany izy ny olona matoa natao miaraka misy programa miaraka amen aza manambany teny zany alleloia mahita ny tenanao amin'le position mety tian'Andriamanitra tsy marety eka alleluia alleluia napetraky Daniel ho voalohany Andriamanitra ozy izy ry zareo io Daniel fa mivavaka atao zay tsika teny mpanjaka tratrarana amin'izay tratrambotombo mbola mivavaka manitsokatra tena izy mbola mpivavahana toko Darius ary treo rehefa reny hoe nitsatsaika ny olona nijery azy fa io izy fatratra dia hoe nataony akaiky ana mivavaka dia nanomboka miborosy ny fimarina amin'izay dia sakafo eny ambola tapatra ndraisana ny mpanjaka zao foko tsy azo mboaboarina za tsy manana foro fa raha ihany rehefa tiako Jesosy satria voalohany tiako mandrakizay izy sisy masona fahefanana pouvoirana voninahitra afaka anovan'izany satria efa nisedra mifoka ozy izy Daniel fa raha tsy nohon'ny Andriamanitra tsy ohatry zao ah noho izany tsy zavatra mitanka eto amboniny tany ka metrahako zakana tsy joko vavombelona fa velona ny Andriamanitra hivavaka amin'ny ahy todika any Jerosalema izy tatra niatsona amin'izay dia natsona tena kivy misy Darius satria fanjakana telo mifanesy tao Babilôna izy tao toerana foana nekena telo sy fahefana satria anisany tondra vokatra tsara tao amin'izany firenena zany sy ny fanjakana zany zay ireo fa mietsika ny fanontron'Andriamanitra njona niraka anjely amonjy Daniela satria nametraka n'Andriamanitra voalohany izy dia pofeny vavaka miombona an'Andriamanitra mametraka n'Andriamanitra lahara-pamena ary zavatra nahavariana tsy tia mitorok'olona izy na mankalaza faharatsiana fa fantoka tamin'Andriamanitra foana izy nateo azy adinatrehany tsy niantetra tamin'ny Darius sy ny fahefana zany izy ninona adinatrehany dia nitoetro matoko foana izy tsy nitaray Daniel na koa nijovavombelona kely akory tamin'ny Darius mpanjaka hoe tafidio fa mifanjakany rainao any Nebukadnezara tany aloha teny zao zavatra traka teto dia zao ve mianlianany efa zany ny zavatra mpanataoko tena zany isa tsy miteny tsy miado azy akory izy zereo le vatokiny Daniel rehefa namaky io tantara io a latsaka ny ranomasoko hoe atraiza ny fahamarinana takiry'Andriamanitra amiko sy andrasany amiko amin'ity volam-pitokana ty anana n'le toepo tena taky le principe iarana aminy zany tsy dirany lalàna tsy dirany fahasoavana sy hoe testamenta taloha testamenta vaovao fo vavaka mafy Daniel tsy nangeny izy tamin'Andriamanitra fa nangeny izy sy nanamary tena kely akory teo anatrehan'izay fanameloana azy ozy Andriamanitra tsy maintsy hotronoko ty lehilahy ty amin'izao fotoana mivavaka sy fadikany zao mety sika mamboatra fiainana mampety an'Andriamanitra amin'izay ahafan'Andriamanitra metsika mifanotronany tsara satria tsy miova Andriamanitra hatramin'izay za teteny aminao androany rehefa tena tsara fiombonatsika amin'i Jesosy dia manomboka tsy tao anatsika tsy niretoetroreto fitserana tena malahelo ny tenanao ianao tsy amin'ny communion ny olona mitsetra tena lava Daniel tsy nitretra ny tena zany hoe ndrety iza indre izaho tompo manirery eto an-tranona tsy misy ny mijery fa mampalerirery mibanjinana mafitoko sy mankarary fo satria nanausofa tsy nojerenako Jesosio endrety za jerewa mampalahelo satria betaitelo mianao ve
nanao zany ve Daniel fa kio tsara ny Daniel toko fahenina hoe nanao zany ve sasy nanao zany tsy mitsetra tena rehefa afaka ianao tsy mitsetra tena faharoa niaisitra ny fitiavan-tena fahatelo tsy mahatsiaro ny tenany eo amin'ny toerany victime ka hanamary tena na manana ny marina tsy tasototsony eny aminao le karazam-piainana taloha mitaraina sy teramaso no ny filana tsy tanteraka lasa miova ny zavatra motive anao ny fiainana manetsika anao eo amin'ny fiainana tsy mitovy amin'le hoe voninahitry ny tany arovana tsony fa lahiry fanahy rehefa natsipitana tejerenareo izy raha vakina anao Daniel toko fahenina Darius zany ohatrany hoe tiampiomina anazy zany hoe tsy fotoko ane mahatonga anao tsy maintsy ahilika rehefa resaka izy mianakareny fa sista aza malahelo anao izy fa ny Andriamanitra ny ohatry izy ndray malahelo an'ty Darius hoe ndre efa manenona koa ty Darius nefa izy tokony alelovina Darius efa varotsana hoe holaniliona zany amin'ny androko ve zany nialasana Daniel nampaherezina Darius dia nifany fampaherezina tsy hoe nanovany Darius iteny hoe hovaiko amin'izay lalàna satria tsy misy mahazo manipy anao any raha tsy za tsisy an'izany fa zao fampaherezana ampiononina ny Darius fa raha tsy maintsy ho atsipy izy dia zay lalana tsy tezitra atao amin'ny Darius izy voalatsaka atao amin'izay Daniel atao ndavakiliona dia niteny Darius hoe mbola ao ve anao Daniel tsy miteny izy hoe avy ety makara te hitany dosiny ato satria votivoty kely ny fo tsy teny akory ka hoe aza metsara velatsy tena tsy tiky misy mila metsara velatsy vita manana anao soisy azy efa aty eo anao mody miteny igny aza metsara velatsy amiko eo misy azany fe atao ny Andriamanitra namonjy atao milavaky ny liona ary mpanjaka mbola nazay tsy mitohizana fotsiny hoe taranitra zamarofy ianao fa natera amin'ny Babilône niendry venareo androany Daniel kely any antony tsy mahatatsy akory ry mpanjaka fa mbola ato avoaitao izy amin'izay mpanjaka avoaitao izy mananatony amin'izay mpanjaka hitenenana satria tsy hoe ny liona tsy mihinana fa Daniel no lavina niatsika eny an'izay satria tao amin'le principe feno fepetra sy le principe mingavy anao ny zavatra mbola tsy nahitanao an'Andriamanitra tsy eo ampelantanandreo manodidina anao ro ny anjara voatelo anao fa misy lala manivaka izay tsisy nizaniza mafantatra afa-tsy nirainao rery mingavy anao tsara malala fomba amin'izao tontolo zao fa azasiana fahalalam-pomba fiarahanao amin'Andriamanitra joro tena joro fa ty fanotonan'ity Andriamanitra ny teny tamiko fa hanivaka izy alleluia teto amin'izay ny nahitako hoe zahay kay no mahatonga ny anjely mandinika antsika fantatra mijery olona mijoro izy mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra Daniel tao milavaky liona dia ny anjely voahiraka le anjely zany hoe akombony vavaliona dia taitra le anjely io ay akombona vavaliona dia metsy satria le anjely io zany na izy mandinika lava be fotsiny dia zay ataonao fa tsy miditra misy izy fa laha ny ano mandinika ano ndeiko ny atao ity na ianao manao sopon'Andriamanitra dia metsika izy manampy anao any anjara voateny satria hitany fa mety ny ainanao le principe taken'Andriamanitra le izy principe fa tsy lalàna fampiasana fo ho an'Andriamanitra sy dirareo ambany fahasoavana ambony lalàna tsy reny tsy ho ny fahasoavana sy lalàna no ampianarika androany fa fidiranao sy fanekenao iaina principe tsotra fotsiny fiarahanao amin'Andriamanitra mampiasa fo an'Andriamanitra manana fahasarotam-piaro an'Andriamanitra mijoro an'Andriamanitra aza mamelo raraka ny filazantsara ny fahamarinana zany metezo modely ny fanompona mijoro vavolombelo ny fahamarinana mandiana mandeha ny fahasahina zay ny ainasika eto ambony tany tondro maso izy Jesosy tondro maso raha tsy Andriamanitra velona eo anefonareo lioka toko faroambin'ny folo halleluia
dia kely zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra misy fahavolombelona anjely foana fa zay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra lioka toko 5:10 ny 9:10 alleluia oh zay tena lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanoty ray izay bebaka petera voalohany toko voalohany 9:12 io zay tena Andriamanitra ary naseo tamindreo fa tsy ho azy fo anareo no nanomponiny amin'izany zavatra izany zay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenindreo nytony filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina zay ny raha navy tany an-danitra izany zavatra izany dia tiany anjely hodiniana mandinika ny anjely hodiniana mietsika izy amin'ny fanotronan'Andriamanitra rehefa mijoro ianao toy izy Andriamanitra hoe efa tsy menatra ianao dia za koa tsy menatra anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra satria misy anjely manatrika ianao ny tontolo tsy hita-maso misy mijery ianao akaiky mandinika ianao manampy ianao ilaintsika zany fiatsehan'ny anjely manampy antsika zany amin'ity tote ary io sisy Jesosy ho hitanareo zany iainanareo zany alleluia